eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandaharany arana fiangonana refi androndra kely fifaliana ho anaya no miarabanao zay eo apototry ny fahita lavitra am'izao fotoana zao manaraka ny fandaharana teo afaka va ianao karakaranay fiangonana refi androndrakely am'izao fotoana zao ny fiadanany tompony ho aminao sy ny tokantranonao ho aminao sy ny ankonanao mirary ny fitahin'Andriamanitra trany atrany ho atsika rehetra ny tenako am'izao fotoana zao ry ava malala zay manaraka zao fandaharany zao ray volana maherierinandro eo sisa dia ifarana ny taona 17 ny zavatra tsapa dia maro amin'ny olona no miaina tao anatin'ny fahoriny miaina tao anatin'ny ngidi-piainana miaina tao anatin'ny fijaliana ary hitany mihitsy hoe tsisy masandro nihiratra taminy a ny taona 17 intsy ary tsapany hoe misy tahotra ho aminy hiatika an'izany taona 17 izany matahotra be mihitsy izy hoe inona nitranga am'izany taona 17 izany raha mahita raha milaza fa tsy nitsahatra ny tombo tokoa ny vidim-piainana tamin'ity taona 17 ity ka eo anatrehan'izany indrindra izahay fiangonana refi androndrakely a dia manokana fotoana anaovana vavaka ho anao mba tena hoe ametraka tantara tsara eo amin'ny fiainanao a ity taona 17 ity anokana fotoana ivavahany izahay mba hamarina amin'ny taona amin'ny fifaliana ianao ahitsena ny taona vaovao 17 amin'ny fifaliana ianao mino izahay fa ny vavaka zay tonononay mandritra ny fotoam-pivavahana zay ataonay a dia ho amarin'Andriamanitra ka ny ady rehetra eo amin'ny fiainanao dia amin'ny alalan'io vavaka io a dia ho avadika Andriamanitra fandresena miezinesina ary ny olana eo amin'ny fiainanao a dia inonay marimarina mihitsy fa io vavaka ataona io a dia ho avadika Andriamanitra fitahina lehibe a izany olana izany ity volana novambra sy desambra ity moa dia nomenay anarana hoe volan'ny fahasoavana na hoe volana andraisana fahasoavana amin'Andriamanitra efa nentinay ambavaka be mihitsy izy io fa zay rehetra tonga mamonjy ny fivoriam-bavaka zay ataonay ao amin'ny fiangonana refi androndrakely a de tena tsapan'izany tokoa ary tena mariny zany ry ava malala manaraka zao fandaharana zao satria porofo mivaingana no ambarako aminao porofo mivaingana no nefa hitako a fa herinandro laza zay nisy lehilahy anankiray a nahazo asa nisa 7 ny asa azony a ary rehefa nataony totaly ny amin'ny tombom-baritra zay ho azy nahazo marché reny zany izy a dia amina million maromaro no tombom-baritra azony am'ireo asa zay ho ataon'ireo fahasoavana zany fahasoavan'Andriamanitra zany fitahin'Andriamanitra zany satria nanaraka ny tenin'ny mpanompon'Andriamanitra izy mba hanatrika ny fotoam-pivavahana io zay andraisana fahasoavana ireo volana andraisana fahasoavana mialohan zao farany taona zao dia tena tanteraka tamin'ny fiainan'le izy voaingana ihany koa nisy lehilahy anankiray nanana olana izy tsy nivavaka tao fiangonana izy fa naeno ny fanentanana zay nataony ny mpanompon'Andriamanitra tamin'ny alalan'izao fandaharana izao de tonga izy namonjy fivoriam-bavaka ny olana teo amin'ny fiainany de zao manambady izy a
fa ny vatiny any ampitran-dranomasina dia nikasa andeha ho any izy a nikarakara ny taratasy nandritry ny 2 taona teo nangataka viza fa tsy nentina azy mihitsy fa rehefa naheno nyty fandaran'ity izy de namalo ny fanasana natao ny mpanompon'Andriamanitra de tonga izy akory ny zava-magaga hoy ianao fa indroa lahady izy nanatrika ny fotoam-pivavahana io tao a de lahady farany teo no noana tamiko izy a dia nijoro vavolombelona ary nangataka tsodrano fa niasabotsy zao izy a niasabotsy fa 2 amin'ny volana desambra izy a no anainga hoany abary amonjy ny vatiny fa soavany zany hitanao fa olana tsy mivatany efa niezaka nandany volo niezaka hoe anatina olona fantatra fa tsy netiny va mihitsy le olana fa noho ny teny ny mpanompon'Andriamanitra noho ny fanekeny ny teny ny mpanompon'Andriamanitra noho ny finoany fa nivavaka zay ataon'ny mpanompon'Andriamanitra noho ny finoany fa raha mamonjy ny fivoriam-bavaka io izy de tena ndray fahasoavana tokoa de tanteraka tamy fiainany la izy nisy olona maromaro narary nisy fivitosany teo amin'ny tenany fa rehefa nanatrika fotoam-pivavahana izy dia sitrany be de be reo natsapa voafatotsy ny herin'ny demonia natsapa voafatotra teo amin'ny fiainana ary tena nijaly mihitsy fa rehefa namonjy an'ireo fotoam-pivavahana reo izy de natsapa fanafana maro be mihitsy a ny fahasoavana nataon'Andriamanitra tamin'ny olona zay tonga ho anao ihany koa manaraka zao fandarana zao mbola tsy tara ianao tompoko mbola ao anatin'ilay fotoana mihitsy zao tonga avy ianao fa raha tonga ianao de andray fahasoavana amin'Andriamanitra tokoa Andriamanitra tsy mizatavan'olona miatongavanao any hery fa tsy maintsy atsapa nireo zavatra tsapan'ny olona anao ary mihoatra lavitra noho izany ary nataon'Andriamanitra aminao raha ohatra ka tena mino ianao fa marina ny teny zay lazainay mpanompon'Andriamanitra marina manamarina mivavaka ataonay a ny Andriamanitra Jesosy Kristy zay manatrika atsika eto am'izao fotoana zao ny andro anaovanay fotoam-pivavahana moa dia ambarako sady ety aloha hoe isaky ny alahady maraina amin'ny fitora sasany fidirana voalohany alahady maraina amin'ny 10 ora ny fidirana faharoa ary ny fidirana fahatelo a dia ny tolakandro amin'ny 2 ora sasany fanampin'izany de ny talata sy alakamisy amin'ny 2 ora sasany samy arahana vavaka fanafana daholo reo fotoam-pivavahany reo ka dia ny zavatra teneniko anao de zao aza tapaka mihitsy ianao fa mandritra an'ireo fotoana mpivavahana ireo a dia tongava foana ianao fa tena hitombo fahasoava ianao ary andray zavatra avy amin'Andriamanitra ianao raha tena tonga tokoa mino izay ka de miteny fa hiasa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra raha amaly ny fanasana zay ho ataonay ianao inona moa no antony tsy hatongavanao raha ohatra ka hoe zany no ampiova ny fiainanao zany ny atsombadika ny tantaram-piainanao tampoka eo inona no tsy hatongavanao tena manasa anao rezay tompoko fa zay tena mino fa ao amin'ny fiangonana io Andriamanitra manamarina ny teninay Andriamanitra manamarina ny tsodrany zay ataony mpanompony Andriamanitra amin'ny alalan'ny fotoam-pivavahana zay ataonay ka dia tongavy ianao aza tara fa fotoana zao anovan'Andriamanitra ny fiainanao ho amin'ny fahatsarana lehibe faharoa ny alahady a 7 volana desambra mo avy zao zany izahay dia mikarakara fotoana lehibe indray-pandeha amin'ny taona izy io tsy miverina tena fotoana lehibe mbola tsisy tahaka an'izany mihitsy andraisanao fahasoavana satria fotoana natokana anaovana fisaorany n'Andriamanitra noho ny fitondrany ny fiainanao ny fiainantsika tamin'ity taona 7 ity amin'io fotoana io averiko hoe amin'ny alahady 7 volana desambra maraina amin'ny fitora sasany sy amin'ny 10 dia
fisaorana ranoraisa no atao amin'io na ny hira fiderahana zay rehetra etsika atao amin'io de tena hoe isaotra an'Andriamanitra tsika noho ny fitondrany fiainatsika tamin'ity taona 17 ity. Ry hava malala zay manaraka zao fandarana izao. Isika zanak'olombelona, indrindra fa isika kristianina manompo an'Andriamanitra de mila mahay misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra. Tena mila mahay misaotra sy makasitraka an'Andriamanitra isika. Izany voasoratra ao amin'ny Tesalonianina voalohany 5:20 hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo. Tena tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika. Tsy maintsy mahay misaotra an'Andriamanitra sy makasitraka azy tsika amin'izao faraparan'ny taona izao. Ny antony satria voalohany nomen'Andriamanitra tombonandro avelomany isika. Velonaina samatsara isika. Eritrereto anefa be deabe nefa nidosy fahafatesana tamin'iny taona iny. Fa ianao mbola afaka manaraka zao fandarana zao. Velona ianao, tsy noho ianao na antony navelanao fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tsarovy a fa Andriamanitra ireriany no mandamina sy mandrindra ary mandahatra ny fiainantsika zanak'olombelona. Izy no mamelona ary izy ihany koa no mahafaty. Na iza isika, na manahoana ny farim-piainatsika, na manam-bola be tahaka ninona ianao, na manana rena be tahaka ninona ianao, de izao rehefa tonga ny fotoana angalan'Andriamanitra atsika eto amin'ity tany fandalovany ity de tsisy afaky nanda na be diplôma tahaka ninona azy ianao, nahoana iverinao fa fanananao am'izao fiainana mandalo zao, tsy afaky manday ianao. Zao no lazainy Jesosy Kristy any amin'ny Luka 12:14 sy akatramy 14 hoe ny ain'olona ozy izy de tsy miankina ny amin'ny abetsahany fananany. Any amin'ny Matthieu 5:20 de niteny koa Jesosy hoe inona moa sy ho azony olona raha mahazo rehetra zao izy kanefa very ny ainy. Amin'ny baiboly adika teny hafa izy de hoe inona moa sy ho azony olona raha mahazo rehetra zao izy kanefa very ny fanahany. Tsy misy. Andriamanitra ihany ny tompony fiainatsika zanak'olombelona. Milaza koa izy any amin'ny Matthieu 9:17 hoe izy aminareo na de manazo izy mahay manampy ny andro avelomanareo. Mazava be zany ry hava malala fa tsy itsika ny tompony fiainatsika fa pindrana fotsiny ihany tsika, fa Andriamanitra ny tompony fiainatsika. Fa matoatsika mbola velonaina tahaka an'izao de tsy tokony nirere fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra no mahatonga atsika velonaina ka salama tsara tahaka an'izao. Afaka mifoka rivotra madio tsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Every ange fa raha nividy ny oxygène any ny hôpitaly antsy, raha misy olona tena hoe tsy maintsy mila an'izany de tena vidiana lafo isan'olona zany. Kanefa isika omen'Andriamanitra mamaim-pony isan'andro, isan-tsekondy, isan'ora, isam-bolana. Omen'Andriamanitra rivotra madio, afaka mifoka rivotra madio, mamaim-pony isan'andro. Na de zany ihany aza tokony tena aisaotra an'Andriamanitra isika. Ka zany indrindra no antony no anaovanay ity fotoan-dehibe amin'ny 7 ny volana Desambra ity ny alahady maraina amin'ny 7 sasany sy ny fidirana 2 zay anasany anao mba tena hoe isaotra an'Andriamanitra isika. Faharoa, mila misaotra an'Andriamanitra isika. Tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra iny koa isika no re zavatsoa sy ny fitahiana nataony tamin'ny fiainatsika tamin'ity taona 17 ity.
be debe reo olona narary mety anisan'izany ianao fa sitrana somatsara ianao mety efa nandeha teny amin'ny hopitaly azy ianao fa everange fa maro ny olona niditra hopitaly fa maro ihany koa no tsy tafavoaka velona fa ianao raha ny tany ianao a tafavoaka velona somatsara ianao noho ny fahasoavan'andriamanitra ka tsy mendrika isotra an'andriamanitra ve isika ao resaka ny didina ao rehefa ny didina mihitsy a fa velonaina somatsara ianao no sasany indray saika tratry ny loza eny efa tratry ny loza mihitsy azy fa ny olona niaraka taminao ohatra tao anaty fiarakodia naratra nisy namony ainy mihitsy fa ianao tsisy mipika tsy naratra na de kely azy fa ny tanan'andriamanitra mahery a no niaranao ka velonaina somatsara ianao tsy mendrika nisaotra an'andriamanitra ve ianao ono a manontany ianao a oviny ianao no hoe fa nanokana fotoana tena hoe natsiaro ka nisaotra an'andriamanitra noho izany fahasoavany zany averiko ihany manomana fotoana anankiray zay amin'ny 17 Desambra io tonga avy ianao andeotsika isotra an'andriamanitra tena isotra an'andriamanitra ianao ohatra tamin'ity taona ity na vita trano ianao na azo tany ianao afaka fanadinana ianao nanao concours ianao de afaka be deabe nyeny tsy afaka fa ianao ny afaka vita mariazy ianao tamin'ity taona ity nahazo zazakely ianao tamin'ity taona ity sy ny sisa tsy ny olona rehetra akory no navita trano fa ianao no navan'andriamanitra tsy ny herinao fa noho ny fahasoavan'andriamanitra ianao aza mihevitra mihitsy hoe ny amin'ny fahaizanao na ny fahalalanao na ny arenanao a na tsy fantatro na ny heritrandronao ohatra na tonga anao manana tombony mihoatra noho ny hafa tahaka an'izao ka navita trano ianao na azo diplôme ianao na azo toerana ambony ianao na azo asy ianao fa noho ny fahasoavan'andriamanitra no natozao anao noho izany andeotsika isotra an'andriamanitra efa tena nisotra an'andriamanitra ve ianao efa tena nidera azy ve ianao teneniko anao matoa zay mitona anao mba tena hoe isotra an'andriamanitra ankalaza an'andriamanitra no reso no re zavatso sy ny fitahiny nataony taminao tamin'ity taona 17 tia de zany zavatra zany no tena mahafaly an'io andriamanitra io mifanohatra am'izay mampalahelo azy no mahita olona anankiray tsy mahay misaotra tena mampalahelo an'andriamanitra ao amin'ny bokon'ny Luka zao a dia misy tantara anankiray ihany koa fa tena hoe mampalahelo an'andriamanitra ny mahita olona anankiray a tsy mahay misaotra rehefa tonga tao Jerosalema Jesosy Kristy a dia nisy nifanena tamin'ny boka folo de niantsoantso mafy ny anaran'i Jesosy Kristy izy mba ho dioviny amin'ny abokana de hoy Jesosy taminy mandehany ianareo sisy miseho ambisorona dia nandeha izy ireo fa akory ny zava-magaga ho ianao fa rehefa teny an-dalana teny izy dia nadio ny abokana nanjavona lay abokana noho ny fahasoavan'i Jesosy Kristy noho izy ireo nanaraka ny tenin'i Jesosy Kristy ianao ihany koa raha manaraka ny tenin'i Jesosy Kristy zay ampitondrany ny mpanompony hoe mila mahay misaotra azy ianao tonga ianao manatsika amin'ny fotoam-pivavahana zay andraisana fahasoavana de zao tsy maintsy isy zavatra tsara hitranga eo amin'ny fiainanao dia ny zavatra hita folahy izy ireo ndray nadio tamin'ny abokany fa ny zavatra tsapa tamin'ny fotoana io a ny sivolahy tonga de tsy hita fa ny raika lahy no nalala ny verina nakany amin'i Jesosy Kristy nandeha nisaotra azy nakasitraka azy no nanadiovan' Jesosy azy tamin'ny abokandry nisaotra nakasitraka an' Jesosy izy nyankohaka teo amin'i Jesosy teo de izao ny pirofo fa hoe mampalahelo an' Jesosy mampalahelo an'Andriamanitra mahita olona anankiray nahazo zavatsoa taminy kanefa tsy mahay misaotra tsy mahay makasitraka azy zao ny tenin'i Jesosy Kristy tsy folo lave izy teo izy ka nahoana no
raika lahy ihany very nakaizany ny sivolahy ary le raika lahy tonga teo aza dia samaritany olona hafa fireneny tanao am'izany fa mampalahelo an'Andriamanitra ny mahita olona tsy mahay misaotra an'Andriamanitra. Ianao sitrana tamina alalan'ny fandaharana zao fandaharana zao mbola tsy tonga tamin'ny fiangonana io ianao, tamin'izao fiangonana rehefa fiandondra-kely zao ianao. Be de be ny jorovavolombelona. Sitrana ianao no nivavaka nataony ny mpanompon'Andriamanitra. Nandray fahasoavana ianao no nivavaka nataony ny mpanompon'Andriamanitra. Tena hoe natsapa fitahiana goavana be mihitsy ianao. Ny fandaharanao zao fanarahanao zao fandaharana zao no ny fahasoavan'Andriamanitra. Tonga avy ianao amin'ny fotoana 7 ny vola Desambra ny lahady maraina io, mahisaotra an'Andriamanitra, hiaraky tsika kalaza an'Andriamanitra, hideran'Andriamanitra ranoray amin'ny alalan'ny fisaorana, tena hoe hipololotra fisaorana ny vavanao. Ary eto aho de miteny anao, manaraka zao fandaharana zao ianao dia manentana anao ako. Tsy andro ny fotoana io fa androany tonga de misaoran'Andriamanitra ianao. Isan'andro isan'andro patonga farantaona de misaoran'Andriamanitra ianao, fa io fotoana io no ofisialy tena anaovantsika misaorana lehibe 7 ny vola Desambra io. Porofo fa makasitraka an'Andriamanitra ianao de ny fahatongavanao manatrika ny fotoana 7 ny volany Desambra io. Farany a tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika, mila misaotra an'Andriamanitra isika ny am'ireo zavatra ny lalovantsika na inona tamin'ity taona 17 ity. Tsy ny tsara ihany fa na ny ratsy koa aza, tsy ny soa ihany na ny fitahiana ihany, eny fa na ny loza aza na ny fahafatesana aza, zay ny anjady tamin'ny fiainatsika tamin'ity taona 17 ity. De ny tenin'Andriamanitra de mazava zay vakitsika tamin'ny Tesalonianina 1:5-7 teo hoe misaora ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Jereo nge Jobe ao amin'ny Joba 1 ao titinio ny tenin'Andriamanitra io, fa tao anatin'ny ray andro monja tena loza, tena mafia ny zavatra nitranga tao amin'ny fiainan'ny Joba, fa ny zavatra tena nampahery ahy tsy mba nanometsiny an'Andriamanitra izany lehilahy zany. Tsy mba nanometsiny an'Andriamanitra Joba, fa tena hoe nahay nisaotra, nahay nakasitraka an'Andriamanitra izy a, na de zany aza ny zavatra nahazo azy. Ndray andro a tamin'io andro ny tena hoe nidonan'ny fahoriana teo amin'ny fiainan'ny Joba io a, de zao nisy zatovy niazakazaka no nantona azy de niteny hoe reo zanako roalahy niara-ny sotro niara-ny faly dia tonga ny fahavalo de nambabo azy reo de namono azy sy ny ankizy lahy. Mbola tsy tapitra akory ny tenin'iny zatovolahy zay nilaza niny teo amin'ny Joba, de fa tonga ndray anankiray niazakazaka be niteny taminy hoe ory Joba, ny omby amanosonao rehetrarehetra de misy varatra latsaka de latsahan'ny varatra izy reo de maty tapitra ringana daholo ny fanananao rehetra, ny omby amanosonao. Mbola tsy tapitra ny tenin'iny de fa tonga indray anankiray avany laza hoe le zanako ozy izy, ny zanako lahy sy ny zanako vavy a niara-ny falifaly niara-ny sotrosotro tamin'ny taria tranony taria, dia nisy rivotra mahery tampoka tonga de nienjera le trano de zerany trano tao ny zanako rehetra de maty. Zany ny loza nanjoanjoa mba heverany zany hoe ao anatin'ny ndray andro, ao anatin'ny ora fohy de zao fatapatiny marobe milahatra eo alohan'ny Joba eo. Zanany naterana tena mafy ane zany, ny fananany rehetra ringany rehefa nainao zany Joba. De ino ny zavatra nataony hoy ianao? Vakitsika ny tantara ao amin'ny Joba 1:1 andininy fa
raiky amy roapolo tsy mba nametsiny an'andriamanitra izy. Andiny ny faharoapolo rehefa nenan'izay izy dia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy de nitsanga ny Joba ka nandritra ny lambany ary nanaratra ny lohany dia nipoaka tamin'ny tany ka niapoka tamin'ny tany azafady tompoko ka niankohaka sady nanao hoe nitanjaka no voako avy tany ankibony neny ary nitanjaka no verenako any Jehova ny nanome ary Jehova ny nanaisitra. De no tsara ny teniny isaorana ny anaran'i Jehova tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota andiny faharoa amby roapolo tamin'izany rehetra izany dia tsy nanota Joba nananymetsiny an'Andriamanitra. Nisaotra an'Andriamanitra izy, nakasitraka an'Andriamanitra izy, na de zany aza ny loza niatra tamin'ny fiainany de nisaotra an'Andriamanitra. Mety mbola mandalo ady ianao sy olana am'izao fotoana zao manaraka ty fandarany ty, hoy aho aminao, hoy zahay aminao, andao hisaotra an'Andriamanitra. Misaora an'Andriamanitra amy zavatra rehetra ekena fa mafy, ekena fa mampitomany, fa ny fahaizana misaotra an'Andriamanitra de inona marimarina fa ny ady rehetra lalovanao de ho vadik'Andriamanitra fandresena. Jereo tsara hitotra ny Joba io, mararanao ny tantara fa izy na isaotra sy nakasitraka an'Andriamanitra na de loza tahaka zany aza nitranga taminy fa no avadik'Andriamanitra fandresena lizy tateoriny noneran'Andriamanitra reo fananany ary voasoratra hoe zanako Joba ny tena tsara tare indrindra tam'izany fotoana. Amin'ny tantara faharotoko faharoapolo ihany koa Josafata nandalo ady be mihitsy, be tratrany hoe be noho ny vitsy izy fa rehefa nivavaka na isaotra an'Andriamanitra izy de Andriamanitra ny nampandresy azy tao an-treny reo faravalon'ireo. Ho anao zay manaraka ty fandarany ty ka mandalo ady ianao ka raha aisaotra an'Andriamanitra anao tonga ianao amaly ny fanasanay amin'io alahady fa 3 vola Desambra alahady maraina ny fito sasany sy na amin'ny 10 io de zao ny teneko anao ho atsombadika Andriamanitra fandresena reo zavatra reo ady zay lalovanao ireo. Davida ihany koa amaranako ny afatra de zao tsy nety tany mihitsy tsy misaotra an'Andriamanitra nandritry ny androm-piainany rehetra. Efa hainao tsara angamba le tenin'Andriamanitra ao amin'ny Salamo 7:1 andininy 1 ka hatramin'ny 7 hoe misaora Jehova ry fanahiko sy izay rehetra ato anatiko, misaora ny anarany masina. Misaora ny Jehova ry fanahiko, aza misy adonona ny fitahiny rehetra, izay mamela ny heliko rehetra sy izay manasitra ny aretinao rehetra. Zany ny teny mamy, zany ny fiderana mamy nataony Davida nandritry ny andro veloma, nisaotra an'Andriamanitra ny adiny Davida ne mafy ihany koa e. Ny rafozany nanentsika azy, ny zanany naterany nitetika hamonga anazy amin'ny toerany, ny mpiara-miasa aminy nitetika tsy faly aminy, nitetika be de be mihitsy ny olona ny alina tamin'ny toerana zay azony, fa na de mafy aza ny adiny Davida de zao nandalo olana izy na nisaotra an'Andriamanitra foana izy. Ary raha tonga teo amin'ny toerana teo amin'ny fitondram-panjakana izy de tsy nihevitra velively mihitsy izy hoe noho ny fahaizany na fahalalany na ny hoe ato manokana anany na tonga azy tamin'ny toerana io fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Tena isaotra an'Andriamanitra izy ary tena tsy nanaiky an'izay hoe isaotra amin'ny vava zay fotsiny izy fa zao ny nataony Davida ao amin'ny Salamo 1:1 andininy 2:12 andininy 2:12 sy 7:12 sy 8:12 zao ny teniny rehefa natsapa reo fahasoavana izy tamin'ireo fitondran'Andriamanitra azy hoe inona no avaliko an Jehova noho ny soa rehetra nataony tamiko. Andininy 7:12 zao izy no avaliko an Jehova, ianao no anaterako fanatim-pisaorana ary ny anaran'i Jehova no atsoko. Andininy 9:20 anefa ny voadiko am Jehova aho, eny eo anatrihan'ny olona rehetra. Tahiny ny tompo ianao, nahazo fahasoavana ianao, mety laza voady ianao, efa ny vadinao, inona moa ny olana raha ohatra ka mitondra fanatim-pisaorana ianao amin'io 7 volana Desambra io, raha ny fahasoavana zay niraisinao tamin'Andriamanitra de takitaky ny ahoana no tokony izy hoe fanatim-pisaorana hoentinao amin'ny fotoana io. Ry hava malala, tsy voavidy vola makarena
raha ny fahasoavana ataon'andriamanitra taminao. Tena fantatro zany, tena fantatro zany. Za manokana de matsapa fa na zao andro avelomako zao aza de hitako fa ny fahasoavan'andriamanitra tena tsapako, tena hoe fitahin'andriamanitra lehibe, tena lehibe. Ny fahasalamana iainany isan'andro san'andro efa fahasoavan'andriamanitra zany ka dia tsy voavidy voly zany ho iaho. Andehtsika na tondra fa anaty mpisaorana, inona manahaka antsika tsy tondra izany amin'ny fotoana io. Alahady 7 volana Desambra averiko ihany, alahady maraina amin'ny fitora sasana fidirany voalohany, ary alahady maraina amin'ny folora. Io fotoan'ireo zany ny anaovantsika ny anaterantsika fa anaty mpisaorana, ny anaovantsika fisaorana lehibe ho an'Andriamanitra noho ny fitondrany atsika tamin'ity taona 17 ity. Ka dia ny voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Mino zay fa ho avy ianao anatrika ny fitaom-pivavahana zay ataonay. Mino zay fa ho tonga ianao ary tena tanteraka ny vadinao eo anatrehan'Andriamanitra. Isaorantsika an'Andriamanitra zay fotoan'izay ivavaka tsika am'izao fotoan'izao, ary ivavaka ho anao ihany koa raha ohatra ka marary ianao, raha manan'olana ihany koa anao de ivavaka ho anao ary mino aho fa ny vavaka zay atao eto de isy fiatraikany any amin'ny toerana misy anao any na misy aza ny elantenantany misy atsikany. Dia apetrao amin'ny faritra marary ianao ny tananao raha marary, raha ohatra ka misy aretiny eo amin'ny fiainanao, dia raha ohatra ka manan'olona kosa ianao de apetrao amin'ny lohanao ny tananao de akipy masonao fa ivavaka ho anao ny tenako am'izao fotoan'izao. Misaotra anao Andriamanitra fa tafita ny afatra. Mivavaka ankehitriny, mivavaka ho an'ny olona manaraka n'ity fandarany ity, indrindra fa reo olona zay mametraka amin'ny tanany amin'ny faritra marary azy am'izao fotoan'izao. Didiko ny aretina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Tonomboko ny diakapo Jesosy Kristy no fanasitrany ny aretina, manjavona ny fanaintainana, manjavona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fivitosana. Mieny zany amin'ny anaran'i Jesosy, tonga de manjavona amin'ny anaran'i Jesosy. Mikombona fery ny ninona aretina am'izao fotoan'izao manjoa ny olona io amin'ny anaran'i Jesosy. Sitrany izy amin'ny anaran'i Jesosy, sitrany izy amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra ray masina. Vavaka ho an'ny olona manan'olana, tsofoka rano fagaganany eo amin'ny fiainany, fitahinany eo amin'ny fiainany, fandresenany eo amin'ny fiainany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Misaotra Tompoandriamanitra. Alleluia, amen. Ka dia mametraka veloma mandram-piona ho antsika rehetra amin'ny manaraka indray tompoko. Veloma tompoko. Misaotra anao no Rasul zay nataonao.
tena zany mihitsy Jesosy misaotra anao tsara loatra anao tompo marobe ireo zavatra nataonao tamin'ny fiainanay mankasitraka anao zay ray indreto zay ray fo saina ry fanahy ankalaza ny anaranao alleloia tsika rehetra hira hoe Eo afaka va ianao? Eo afaka va ianao? Fandaharana iarana fiangonana Refi, Androndrakely.